Ravoravo zay ny magnano mbola tsara antsika eto amin'ny faritra Diana. Iary mpandrindra ny Alliance Voargasy eto amin'ny faritra Diana. Miarahaba tompoko, Joel Razakarovony mpandrindra tetikasa amin'ny Alliance Voargasy. Ny tenako moa dia i Ratsoanarso Livarimanitra, solon-tena avy ao amin'ny ministèran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy. 30 Oktobra moa ny andro niany, andro nasionaly natokana ho an'ny akomba. Zay navy eto dia mpisehatra anatin'izany fiarovana ny akomba zany. Ny faritra Diana moa dia misy akomba karazana akomba 13 ny hita eto, ka 4 amin'ny rolo ny imasoan'ny tetikasa SOS Lemur zay tanteranay. Fa mandray ihany koa ireo 13 ireo, dia ireo 4 ireo dia hitantsika ao anatin'ny faritra Rovagna, Andrafiamenan-Davakoera zay tantanan'ny Fanambia, Analamerana zay tantanan'ny MNP ary ny Montagne de Français zay tantanan'ny ONG Sage. Anatin'ny fiarovana ny akomba zay koa zany zahay dia miara-miasa miampy an'ireo mpitantana faritra Rovagna 3 zay koraniko teo, miara-miasa ministèran'ny tontolo iainana sy fampandrosoana Lovainjafy amin'ny alalan'ireo taleparitra zay misy eto, miara-miasa ihany koa amin'ny mpikaroka ny akomba zany hoe ny GERP, Groupement des études et des recherches sur les primates, ary miara-miasa amin'ny AGE zay Association des journalistes pour l'environnement sy ny mpitandro ny filaminana. Ny fankalazana n'ity andro nasionaly ny akomba niany ity moa dia natomboka zegny tamin'ny fanentanana ireo tsaiky mpianatra amin'ny klasy 6e amin'ny alalan'ny question pour l'environnement. Ny tapany hariva ndraika dia misy ny conférence et débat mikasika ny enjeux sur la conservation des lémuriens zegny, ny enjeux économique, ny écologique ary socialy. Ny fagnazavagna ny lalàna mikasiky ny variky, zay no nasagna ireto olona ireto. Magnino ma mila arovagna ny akomba? Maninona moa no arovana zany reo akombantsika reo? Maro ny antony fa hitanisa vitsivitsy zany ny tenanay eto. Ny akomba eto Madagasikara dia mihisa 13% ary ny 8% isanjaton'ireo dia tena atahorana ho lany tamingana. Ary anisan'izany zany ireo karazany 4 zay arovana aty amin'ny faritra Diana. Ny akomba koa zany dia manan-danja lehibe eo amin'ny tontolo iainana satria izy ireny dia mariky ahafantarana fa mbola salama ny ala arovana iray matoa mbola misy akomba ao. Ny akomba koa dia anisan'ny mandrindra ny tontolo iainana amin'ireo fanaparitahana an'ireo voa isan-karazany satria misy ny hazo na zava-maniry zay tsy velona mihitsy raha tsy mandalo ny aminatin'ny fitaovana fisakafoanana ny akombo ireny zany. Eo amin'ny lafiny ara-tsosialy koa zany dia maro ny ataontsika hoe antony tokony arovana izy ireny satria tsy sikanamoriko loatra ny resaka fizahantany zay tena mitondra vola ho an'ny faritra Diana ny resaka akomba zany sy ny fonenana izy ireo tsirairay avy. Ny fizahantany moa zany dia mitondra fidiram-bola maro ho an'ireo vahoaka eto amin'ity faritra ity. Ny antony arovana azy koa moa zany dia maro koa zany ireo le ataontsika hoe fikarohana ara-tsantifika zay ilaina ny biby ireny. Ny tsindry mahazo azy ireny moa zany dia maro koa zany, anisan'izany ohatra ny fanimbanana ny tontolo iainana misy azy, ny fandoroana ny ala, ny fikapana ny hazo, ny fanaovana charbon, ny fitrandrahana tsara dalàna an'iren'ilay ataontsika hoe harena kibon-tany izay matetika ireo le mpitrandraka ireo zany zay lany vatsy any amin'izay toerana andehanany eny dia lasa mitrandraka sy mihinana an'ireny biby ireny. Zay zany ny antony lehibe zay tokony iarovana an'ireny akombantsika ireny. Inona avy ireo fihetsiky azo atao amin'ny akomba? Resaka momba ny varika moa zany no ataontsika eto, misy lalàna mifehan'izay varika satria izy io dia anisan'ny biby arovana. Maromaro ireo fihetsika zay voararany lalàna zany tsy azo atao makasika ny varika io. Anisan'izany ny fitazomana azy any amin'ireo toerana tsy voalazan'ny lalàna zany. Ohatra zany ny fitazomantsika anazy any an-trano, tsy azo atao koa ny mihaza azy
na ny mihinana ny varika ary koa ny manondrana ny varika izany dia voararan'ny lalàna avokoa. Inavy man lalàna tsara hoe mikasiky ny akomba. Maromaro ireo karazan-dalàna mifehan'ny varika sy ny toeram-ponenany. Anisan'izany ny diditsy volana fa 70 miresaka momba ny fiazana, ny fanjonoana ary ny fiarovana ireo karazam-biby. Anisan'izany koa ny tsy volana fa 20 ohatra 20 izay mikasika ny fitazomana ny varika indrindra zany manokana zay. Ny lalàna fa 5 ohatra 20 izay mikasika ny varitra iraisam-pirenena makasika ny zava-maniry sy ny biby arovana. Ary misy ihany koa ny lalàna fa 12 ohatra 5 makasika ny faritra arovana. Misy koa nefa ny permis de classe et autorisation spéciale. Karakory mikasiky zegny? Araky ny maha hoe biby arovana zay satria efa ho lany tamingana zany raha tsy misy ny fepetra horaisina makasika an'ireo varika ireo dia misy ihany ny fahazahoan-dalana zay aza. Tsy ho an'ny olona tsotra zany zay fahazahoan-dalana zay fa ho an'ireo siantifika moa zany na mpikaroka izay mijery manokana indrindra momba an'ireo zavatra tokony atao na ampitoboina taranaka an'ireo biby ireo zany dia izy ireo no mahazo an'izay autorisation de chasse zay ka sao de gaga hoe milaza ny lalàna hoe tsy azo atao ny mihaza azy nefa atao mahita olona ihany manao an'izay fiazana izy fa izy ireo ihany zany no afaka manao an'izay fiazana zay. Inona ny mety miandry ny olo raha tratra magnano regny fihetsiky tsy azo atao amin'ny akomba zegny? Araky ny voalazan'ireo lalàna ireo dia tanasaina vitsivitsy moa zany ny mety ho sasy miandry ho an'izay mandika izay lalàna izay. Misy sokajiny maro moa zany ny fandikan-dalàna zany ary atao hoe nisan'ny mafy indrindra zany dia ny travaux forcés zany à peine à temps, izany hoe fanagadrana izy io mety hatratra hatramin'ny 20 taona ary tsy latsaky ny 5 taona. Dia misy koa ny amandy izay farafahakeliny amin'ny resaka amandy dia ny 5 millions d'ariary ary mahatratra koa hatramin'ny 2 milliards ariary. Raha fezina moa zany zay vola teo zay dia misy zany ireo lalàna ireo zany dia mikasika indrindra ny tsy ny hoe akomba amin'ny mahakomba anazy ireo ihany atao mivantana amin'ny akomba fa makasika ihany koa ny toeram-ponenana zany dia tsinona fa ny ala. Manoloana izay zany dia no mahare-pirenena an'ireo akomba ireo izay atao hoe tsy fahita firy eto Madagasikara ihany no ahitana azy dia andray fepetra entitra mifanaraka amin'izay ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny famafisana lovanjafy izay natao indrindra hampiatra ny lalàna. Inona ny hafitra farany? Dia eto moa dia manararaotra izahay amin'ny fanentanana antsika olom-pirenena amin'ny fandraisana andraikitra zany amin'ny fiarovana ny akomba ireo ary anisan'izany ny fikahiana ny ligne verte 512 amin'ny Orange sy Airtel izay maimaim-poana io ligne verte 512 io raha mahita atsika olo mandika lalàna mamono akomba na koa mandrobaka toeram-ponenany zany na mitarimy na mivarotra regny akomba regny dia misokatra ho atsika io ligne verte 512 io kahigna amin'ny Orange ndraiky Airtel fa gratuit izy io ary raisiny tsambaratelo ny olona zay mitoroka anatin'izy io fa adiditsika olom-pirenena eto amin'ny faritra Diana miaro ny akomba atsika. Teny famarana moa zany dia misaotra itsika amponina eto amin'ny faritra Diana zany niaraka taminay nankalaza an'ity andro nasionaly mikasika ny akomba ity. Misaotra ny mpiara-miasa, misaotra ministera, misaotra ny mpanao gazety. Eto dia tsy hainay mbola anamafy ihany hoe ho antsika izay mbola mahita tsy fanarahan-dalàna dia hiantso andreo le 512 izay efa niresahan'ny mpiara-miasa amin'ny côté moa zany ny ligne verte 512 izay azo antsoina amin'ny Orange na Airtel. Dia misaotra indrindra tompoko.